azy fijalianareo ianareo zay vao atao hoe mpianatra. Manana ny anay daholo zay rehetrarehetrarehetra, fa maro ny tsy mahatondra Jesosy a. Maro mihitsy no miala tena mitsoka andaharana satria tsy Andriamanitra tahaka anao zay fa malemy. Meo anay kosa nefa androany ara ny fo mahazaka zay izakanao. Anaranao Jesosy ny angatahako zany. Amen. Petraka isika. Ny androany zomary havana araka ny fanlazaiko taminareo teo a, omaly dia niaraka nisakafo tamin'ny mpianany Jesosy. Vitiny nampahery azy izy satria andao anareo a. Mafy ine zany mba eritrereto le olona lefa nilaza hoe hatramin'izay nirahanareo tamiko zay misy naory anareo vai? Nisy naory do mpianatra hoe tsy nisy. No nisy nahita sakafo foana, nisy fahavalo izy fa resy foana eny an-dalana, fa mitety ny vohitra sy ny tanàna nandritra 200 kilometra isan'andro Jesosy. Tsy reko hoe nisy nararina iray ara. Zany olona mahay manangana ny maty. Ohatra manao hoe tsy raha eko tsony raha maty ary. Jesosy anangana. Tsisy nandraraha misy zay fiainany zany intsony. Fa Jesosy manana ny ampy. Tampoka teo a. Andeha aza malahelo ny fonareo. Lazaiko anao maha-olombelona ny olombelona ane zany. Ohatrany hoe tsisy dada, tsisy nenitsolo fa dada rery sisany eo. Maty tampoko dada. Ekizy mbola kely. Ohatran'izany. Hoaizitsika. Iza ny amelona. Zao vitady asa. Zao va hianatra asa. Aza manody amintsika olombelona zany. Dia nanatrika amin'izay Jesosy avy eo a. Rehefa avy nampahery, rehefa avy nivavaka, ho any Getsemane. Rehefa nilazaiko omaly, fa zany Getsemane zany a, voalaza ny soratra masina dia isan'andro Jesosy a, any amin'ny kianjany tempolon'Andriamanitra, any am-piangonana. Ary isaky ny alina izy a, any tendrombohitra oliva. Para iny andro. Tsy mba matory zany lehilahy zany. Eo amin'ny toeran'io a, no atongavan'i Jesosy. Mafy. Nareo roalahy izy masy ny mpianany. Jakoba sy Jona ary André tena anankitelo. Ndao anaraka. Sisa. Lavitra. Ndray mitorabato. Ndray mitorabato zany ohatra ny etisy any amin'ny arabe. Tsisy. Tsy mifakandretso zany. Raha misy mikikika mitomany ary any amin'ny arabe any a. Tsy rehaty zany. Ary io no mifanjevo ny tantara. Fa ery Jona zay nahenony tantara ary any henony dia le teny mafera eo naonany dia mafoy ahy ianao. Fa mikikika ny tomany eo amin'izany vatolampy zany
tsisy naharetsony restory hatramin'ny ry Jaona, ry Jakoba, ry Petera, restory. Adiny ndray Jesosy lazaiko anao mitomany raha io meritreritra n'izany fahoriana zany izy le pa ny daka ny tontondro ny kapoka ny fantsika isory amiko zany ray, esory amiko zany na kapokapony amin'ny vatiny lohany. Mbola tsy miteny ihany Andriamanitra ray, mikikika faratapony mihitsy izy, na kapony tamin'ny tany ray nikoky izy, taraina mafy tamin'Andriamanitra ohatra manao hoe za Andriamanitra ty ve dia hitsaky tsana. Avelanao anao an'izany ave Andriamanitra ray, isory amiko zany. Mbola nitomana mikikika foana izy adiny ray. Lasa nakany amin'ny mpianatra matoro dododododo visaka fo azony ory reto fanganareo tsy mahavavaka na dia adiny ray motsara zay ny angatahako aminareo hoe adiny ray fotsiny angatahako aminao ndo hiaraka hivavaka amiko. Tsisy ny teny tsony ny mpianatra vao maika koa natory sarona ny lohany. Tanteraka ny soratra masina hoe tena ilozanareo rery aho. Ay ny teny tena ilozanareo rery aho. Lasa indray izy mijaingijaingy izy rery sisa. Naveriny indray le nikapokapoka tena nivoaka raha daholo ny atsemboly iny amin'ny sofony rehetrarehetrarehetra iny ho mipitantara hoe mitovy amin'ny olona le olomelona ho faty dia efa mamoy fody akapokapoka amin'ny loha na ho faty na ho velona satria tsisy famonjena ntsony. Patrapatraka amin'izay ny rany ny atsembony raha dodododo tonga ny anjely ho soratra masina hoe nampahery azy. Ina moa ny antony nampahereny azy anazy? Ho le anjely io ane Jesosy lefa nilazainay tamin'io tany an-danitra ianao ihany no maimaika be hidina eny ambonin'ny tany fa olo masika neny any, olona tsy manjary neny any, tsy raharain'ireo olo reo nefa vonoany ianao hoe dakadakany rorarorany fialahany tamaina daroany ianao tananao sy ny tongotrao neka tsy mahamenatra azy mihitsy ny fantsiny velona eo anao hoe tsy nety ianao zao mivokany ka dia lanjao ny ianao. Zay ny tenjely lanjao ny ianao efa nekenao zao ka dia lanjao ny ianao. Nahazo aina izy dia ohatrany nahatsiaro hoe mariny zany. Ay sitrapoko tokoa ny nankady. Vitsy zay rehetrarehetrarehetra zay fa fany amin'izay ny atsembony rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra la sisy nakany amin'ny mpianatra fa zary reto tamin'ny valo iny ka hatramin'ny sivy tomany izy amin'ny sivy izy nakany amin'ny mpianany tsy mahazaka be na dia
vavaka ray adiny ndray ary lasa indray miverina amin'ny vavaka hatramin'ny folo tokany amin'ny folo alina faty efa ho lany ny pile tya tongany amin'ny folo alina ny andro de volana mpianatra Jesosy miakanjo fotsy daholo Jesosy koa miakanjo fotsy lava volo daholo zao andro de volana zay rehefa de volana feno manana ohatran'io tsy maintsy amin'io mipasika tsy maintsy de volana be ny andro aiza ny afantaranao amin'i Jesosy samy lava volo daholo samy miakanjo fotsy daholo de ho Jodasy hoe zama zay oroko no izy avy Jodasy dia nanoroka azy Jodasy io fanoroanao io no amadianao sotra iza ny tadiavinareo ozy Jesosy tamin'ny miaramila Jesosy avy any Nazareta zano izy kapoka amin'ny tany daholo ny anjera mbola tsy fantany ihany Mandriamanitra ny Jesosy ray ny fanitsangana iza ho any tadiavinareo Jesosy avy any Nazareta zano izy kapoka amin'ny tany vao nitsangana tezitra Petera tompoko nisy mpianatra tena foizina indrindra ary tena jilamboto sotro mihitsy ny fitenenana tsy mamenatra i Petera mihitsy tonga de mamely totondro mipromosy fotsiny am'izay olona mitady kitikitika an Jesosy tena garde corps ny Jesosy mihitsy Petera kanjo vao nitsangana mihitsy le miaramila de tsy mazaka mihitsy Petera petika ambany sofiny maro koa okizay ho Jesosy mantsy ny Petera ampidiry mitranony ny sabatra ao zay zavatra nomen'ny Tompo aho zay tsy maintsy fitroky zao lalay ny sofiny le miaramila tonga de napetrana faly le miaramila tena faly ary ny miaramila iny tsy nety niaraka amin'ny miaramila tsony lasa izy rody lehilahy manasotra n'izany ve mbola hoenjena lasa izy nody tsy raharaha intso zay mahamiaramila fa Jesosy manasitra anazy zany ao anatin'ny lohany tonga ny amin'ny folo alina am'izay tonga ny amin'ny folo alina am'izay niazakazaka amin'ny miaramila de tonga de samborony Jesosy nentina patorana zany ao anaty baiboly fa ny tena tantara marina hoy ny jiosy zay mpahafantatra amin'ny fomba fanaovana an'ireny jiolahy reny ny tongony fatorana tongony roa amin'ny tady mazaka de stonina amin'ny sovaly de ny lamosiny Jesosy mokoroka amin'ny tany ratsy rehetrarehetra sy nyvatikely rehetrarehetra io miaraka amin'ny lono pa amin'ny vatikely rehetrarehetra tsy ny raharaha iny miaramila tsondro zany mekoaka izy ko kapoky ny vato tsy lany izy vo kapoky ny vato vetivety eo any amin'ny fitsarana
tonga any amin'ny fitsarana vetivety fotsiny ihany zany. Nisy olona nitady amin'ny tongony, nentina fotsiny zao izy, tsy maintsy any amin'ny anasy ianao, zany anasy zany mpisorona be zany, raha fozany Kaiafy zany, zany Kaiafy zany mpisorona be amperinasa, fa ianasy mpisorona be fa retirety. Azafady ianao ho ianasy, inona marina zany fampianarana, lazalazainao mankitaba amijodira manontolo zany? Tsy niteny Jesosy. Zao tompoko azafady, le olona rehetrarehetra niaraka tamiko reny reny any Tanina, osy ny tamainy, samy famalina mpisorona be. Dare ento any amin'ny Kaiafy izy, Kaiafana enao niny tamainy iny, dia natsiaro hoe misy lalàna jiosy milaza fa aleo mamono olona anankiray dia voavonjy ny firenena. Tonga any amin'ny Kaiafa amin'izay, tovy amin'ny fanaovana azy kozy Kaiafa, afatorony tongony, tongony ilana fatorana. Mba eritreretinao ny olona amin'ny fitsarana ane tamin'izany fotoana zany ka 530 nisany. Raha zaraina roa zay 70, olona 70 mitondra tady, fatotra amin'ny tany, fatotra amin'ny tongotra Jesosy zany, dia 70 amin'ny ilany, olona 70 koa amin'ny ilany. Mba eritreretireo zany olona 70 zany. Jesosy tsy malala ninninina mihitsy, zany tantaraiko anareo zany tsisy ao anaty Baiboly tsony. Fa Nikodemosy le niteny hoe inona no ataoko Jesosy mba azahoako ny famonjena, azahoako ny lanitra. Dia Jesosy hoe tsy maintsy ateraka ny olona zay vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ahoana ny fidirana ny ekibon'ny neny indray nefa fa lehibe? Dia Jesosy hoe aterako ny nofo dia nofo, aterako ny fanahy dia fanahy. In'olona eny mpisorona be, iny rery ny avokan Jesosy, ary izy no mitantara, izy no manoratra zao lazaiko zao, satria ny mpianatra rehetra vona eno fa nentina ny azakazaka mafy mihitsy Jesosy, miazakazaka dia tampoka teo dia noroitina ny akavisy ny akavanana, tongony tsy afaka nandeha ntsony mikapoka tamin'ny tany ny lohan'i Jesosy dia nitsandra reo amin'izay. Hoy ny mpitantara, tsisy afan'ireny omby mitrona reo fofaty reny, ohatran'ireny omby mitrona reo fofaty reny izy. Ireo fahazato dia ny andininy fahatelo. Mafy zay Jesosy, mafy nefa zakanao, ny fitiavanao anay no neretanany zany, menatra Jesosy raha adino Kalvaria.
mafezay rejeso mafine fazakana ny fitiavana hoana no ny aretanao iza menatra o Jesu raha atinokana tamin'izany rehetrarehetra zany a tena ngila Jesosy raikitra zay ny fifanjavona ho tokotany ao vona eny an Jesosy vaky lefadolo ny mpianatra tsisy nahavita nyzao tantara zao na mationa maro ka nalioka na ijonona avaky lefadodododododododolo nenjehany olona am'izay Petera ianao nisany ianao te tsisy any azafady sady lasany lefa tany nangatsika namelona afo tazany retraretraretradraday reto namandoly reto ianao misy ny tena miaraka aminy mantsy ny Petera azafady tsy fantatry zany le te lasa ndray nitsoka angatsika tsinaka namelona afo ndray hitany olona fa ialahy tena izy misy lehilahy tsy izy aho a efa miray alina naneniny akola tomany Petera satria Jesosy ny teny taminy hoe raha mbola tsy misy akomanena akory ara osy andahy ny telo ianao le ranomasiny Petera mifona zany sady tsy nifona na tsy aharo ny ditrany izy ny raha fa 5:7 nototsika 415 mifona aminao zay Andriamanitra mba mamelany elokay fa diso zay vavaka aminao zay Jesosy Tompo avotona ranao zay fa very dia ny voalohany sy ny faharoa mifona Tompo avotiny ranao zay avotiny ranao zay fa very zay
izay ny petera Jesosy manao fianaminanana aminao zay na katekomena na mpandray na mpitandrina aza tsy vadika aminao, tsy mivadika aminao raha na fanafody daholo nanao mifanekera teo anatrenao mandalo mifakapanady ao verindalana ny sotrotokany sasany vokasigara vokarongony nampirafy vady tsy tatsony korontana ny fiainana zay maheno toriteny ray nasidra mararika tsy maintsy mibebaka le bebaka ndray zany ane zay Jesosy ianao mihitsy isan'ny Jesosy rehefa mahita le faorina tsy izy azafady tsy fantatro zany fonany anay rehefa tsy mahay mampibebaka tsino ny olona Nikola nahay mampibebaka anay Jesosy mba ataovy mandreny feo ndre Nikola na ny vorona mamangy reny zay mba ho fantatra efa misy Andriamanitra te hiresaka aminay ihany ho any fa tsy rarahanay avozy ny fananay mbo tahaka ny Petera fa rehefa mibebaka taminao izy tsy niala taminao tsony ary mandra-pahafatiny dia naleo niarano mbona tamin'ny azo fijaliana toy izay saraka aminao Jesosy mba ataovy tahaka izany zay nianaranao ny ankatahako izany Jesosy tamin'ny ray maraina zay amin'ny ray maraina ka hatramin'ny roa navoaka Jesosy eo ny tena mampalahelo tsisy mitantaran'izany tsony ny baibolitsika fa Nikodemosy mitantaran'izany rehefa navoaka Jesosy lany ty pilina anankiray ty inga azafady rehefa navoaka Jesosy tonga akizy be dehibe le zany rakizy be dehibe ohatran'ny ankizy en récréation makarivotra de volana ny andro sasany manao baolina sasany mifanenjika vona eny izy fa navoaka Jesosy oy niazakazaka dododolo izy rehetrarehetra mahagaga de ny mahagaga de mahagaga mijery zany tantara zany nahita tady ny ankizy de nahita lamba napetraky ny ankizy aloha Jesosy satria Jesosy avo be ny ankizy kely de nanaiky Jesosy fatorany ankizy ny vanoloha ny masiny ohatran'ireny raha osy-jamba reny fatorany masiny tsy ahita de ho fatorany amin'ny tanany akavia sy ny tanany akavanana akizy be dehibe zany be dehibe miorakoraka be ewe de netiny ankizy miazakazaka be Jesosy nefa Jesosy tsy mahita miazakazaka pa dona amin'ny poto Jesosy tsy akakaka be ny ankizy io fa vo aitsy mpaminany io avy de tsy hitany raha mpaminany izy de hitany io raha ankizy
mba hamenatra fa ny ankizy no voalohany indrindra nanatanteraka ny soratra masina hoe natao iomehezan'ny olona Jesosy mba mangataka ankizy anankiray mba hivavaka fona amin'i Jesosy fa ny ankizy ny tena faly indrindra raha naratra Jesosy. Mangataka ankizy anankiray mba hivavaka. Ankizy anankiray mba hivavaka. Ianareo ny tena faly nahitan'i Jesosy nitomany dona mipotony lohany mamangatafonana amin'i Jesosy nareo ankizy. Todika aminareo Jesosy ane tsy mba misy fona ho an'ny ankizy. Aiza rakizy a Iaraka hivavaka tsika. Misaotra andray zay Jesosy fa mbola tonga amin'izao toerana izao indray a. Afaka mivavaka aminao indray zay Jesosy a. Dia androany indray zay Jesosy a, fona aminao zay Jesosy a. Satria tamin'izany andro izany ianao zao Jesosy a, dia nijaly ianao a, vavaka ianao anay a, ianao a nanome ny tenanao a monjany amelany elika eo amin'ny hazo fijaliana. Dia nefa n'izay Jesosy a, dia nanao izay nampalahelanao a, dia tena ifonanay aminao zany Jesosy a. Misy koa Jesosy a, mety hoe zatra nampalahelanao a, tsy voatery izany rery a, fa tena mamelany elika ankizy Jesosy a, satria ankizy izay Jesosy a, dia tsy fantatra izay ataonay a, dia tena mamelany Jesosy. Dia tanterao aminay ny teninao hoe indray mpimasy ihany a ny tanàna nadezeranao aminay. Dia misaotra Jesosy eo. Amen. Ina moa ny dikan'izany ankizy ny me zany ozy nareo e. Nareo ankizy rehefa andao ianankirarak'iza iangona dia menareo mahita fiangonana. Zany anio e. Mba mivavaka rakizy any an-trano a dia menareo fa tsy mety mivavaka. Zany io malahelo Jesosy sa tsy malahelo e? Malahelo. Vita zay niditra indray ny lehilahy lehibe faran'izay tena goavana mihitsiny. Narany le nataon'ny ankizy teo. Fatorany indray ny tanan'i Jesosy akavia sy ankavanana. Dia nahodiny. Ka rehefa misy kofeny akavia sy ankavanana dia nahodiny laloha, nahodiny ho fanina, nahodina dia stolony ny tady a, dia ohatran'ireny tandrimo vary eny indray Jesosy tokodina be felany tamaina zay pa raha-paminany alahy izy zao namelo an'lahy teo tsy namaly Jesosy. Lehilahy masika rehetrarehetra, masika vady ao an-trano reny, reny mpamely tamaina an'i Jesosy. Reny mandrara mivady aman-jangana tsy angona reny, reny mpamely tamaina an'i Jesosy. Ina kosa ianao tsisy dika ny angonana, tsisy dika ny ivavahana,
inona ny soazonareo mivavaka zany io. Ira fa 3 403 re Jesosy tompo tsaro resy lahatra azo fa tena be ny ratsy vitako mandifotra ny tenako milela-paladie re Jesosy fa efa diso lehibe koseo mba tsy vitanao ny mariky ny otako de ampiasao ny indrafoa ka mamela ny eloko mba isy am'izay iova ny lehilahy mangataka ny lehilahy mba hifona amin'Andriamanitra satria mbola taranaky ny masika mandraka ankehitriny ny lehilahy rehefa vita zany hery zany. Jesosy tompo tsara eresina wisa fabe nira kataka lehilahy anankiray Jehova rainay masina indrindra ho Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra mihoby ny asanao zahay mitera ny voninahitra ao ary manasina ny anaranao be voninahitra tonga eto Jesosy androany mitondra eto anatrehanao ny fahadalana rehetra Jesosy ao anatin'izany Jesosy ny fireharehana voalohany indrindra mirehareha zahay Jesosy amin'izay rehetra nomenao anay sy tompony anefa zahay mirehareha amin'ny fahalalana mirehareha amin'ny voninahitra mirehareha amin'ny vola ho antsay manana an'izany ko eto raha Jesosy tsy izaho rery zany zahay rehetra mitondra ny heloky ny raim-pianakaviana rehetra Jesosy le raim-pianakaviana masiaka tsy azo fandaharana satria raim-pianakaviana misy namana Jesosy tokony ho nanatrika eto misy koa angamba tokony haheno an'izao teny izao haheno an'izao vavaka izao nefa tsy eto izy ireo dia aza atao very anjara Jesosy amin'izao fibebahana izao Jesosy mangataka ny famindraponao lehibe indrindra Jesosy
eo anivon'ny fianakaviana zahay za mitoetranay lehilahy Jesosy tsy refesy mandidy satria zay mampidi-bolambe indrindra ao an-trano tsy refesy mandidy satria manana expérience rehetra zahay manana fahalalana rehetra zahay efa nandeha fiainana maro zahay ka natao sinitsinina fahalalany vady aman-janaka ifonana zany Jesosy ankehitriny angatahana ny famindrampoana ho lehibe manaraka an'izany Jesosy eo anivony ankonana ihany zahay Jesosy tena fahatandrana ihany nanao ny ditra rehetra Jesosy ary menatra tena menatra raha izay ohatrana trehanao Jesosy inona moa tsy natao tany Jesosy ny fokarongony tany ny sotrotoaka tany nanao ny fiainana mahatsiravina rehetrarehetra lalao tany amin'ny boîte de nuit zany tsy mody atrano raha tsy maraindrainy nanara-po tamin'ny toaka sy zavatra rehetrarehetra tahaka an'izany Jesosy entinetonatrehanao zany Jesosy ankehitriny angatahana famindramponao satria anao Jesosy nijaly anao nitondra izay heloka rehetrarehetra zay Jesosy tany amin'ny toeram-piasana any Jesosy nanana fahefana kely nahasefo angamba nanapatra an'izany fahefana zany Jesosy ary dia maro ny nitondra faisana Jesosy tampiasa madinika teo ambany fahefana ankehitriny zany Jesosy angatahana famindramponao zany rehetrarehetra zany mamindrafo Jesosy mamindrafo sotra indrindra Jesosy akoatran'izany rehetrarehetra zany Jesosy zahay lehilahy raim-pianakaviana mahapotika n'ity firenen'ity Jesosy zay ne Jesosy manao politika zay ne Jesosy manao nio rehetrarehetra io mibaiko nio rehetrarehetra io koa mangataka raha zay Jesosy amin'izao somamasina zao fotoana aserovana ary tsy mahatsiaro fotsiny Jesosy ankehitriny fa tena mahita maso arak'izany fitantarana zany Jesosy fitantarana zany tena hita maso zany Jesosy noho ninona niaritra zany rehetrarehetra zany sy ianao nandanao koa ne zay Jesosy tamin'ny lafiny maro rehetrarehetra nandavana ianao nanezika ny fiangonana raha nanezika zao mpitondro zao nanandrarana vady aman-janaka sy anaraka an'izany fifazana zany nataona ray aman-dreny eny nataona lehilahy zany Jesosy tsy sambo isaina zany rehetrarehetra zany Jesosy fa ianao kosa mahalala ny oposy miloka ianao Jesosy santionany angamba zany tamin'ny zavatra nataonay lehilahy nanombana ny ankohonana nanombana ny fianakaviana nanombana ny toeram-piasana ary nanombana koa zao firenena zao mangataka ny famindramponao lehibe indrindra Jesosy iza moa ny mahasangana iza ny mahazoro anatrehanao raha nisa eloka ianao fa matoko ny famindramponao Jesosy ka tokana Jesosy nyteny aminao ankehitriny dia tsaroana ny tenao tamin'ilay zamba hoe inona ny tenao ataoko aminao namaly ilay zambany hoe ny ampahiratanao ny masoko dia izany no angatahana Jesosy androany ny ampahiratanao ny masony lehilahy rehetra Jesosy na ny tongeto na tsy ny tongeto Jesosy ahirato ny masonay Jesosy ahalalanay zay rasy araka ny sitraponao fa misy ane Jesosy ataonay heverinay fa mety kanefa tsy mety zay le hotatsina Jesosy zay le hotatsy fantatra ampahirato ny masonay Jesosy ahafataranay fa tsy mety zany rehetrarehetra zany ampahirato ny masonay Jesosy ahafahanay mibebaka Jesosy tsy manaiky fotsiny fa diso zahay fa manao velirano Jesosy ary manangatanany ataony makatianao ankehitriny fa tsy hiverina tsony afahatalana Jesosy misaotra makasitraka indrindra tompo malala dia ho anao ny tera sy ny aza ary voninahitra mandrakizay amen. Sotra to any vehivavy indray zao tsy nisy vehivavy tany na iray aza nanatrika ny fitsaranan'i Jesosy dia nanontaniana ny vehivavy nareo zao tsisy matory aty an-trano ty na ray aza
miainoaino fotsiny mansaitra ny ataonareo antaninany andro fa maninona ankenareo ny tsy mba nanatrika ny fitsaran'i Jesosy ny adalany fa ny adalany hony ka izy manao fahagagana be dehibe maninona raha vaovoaka ny tribonaly dia mitsoka zany mametsily an' Jesosy zany no nataon'ny vehivavy inona moa ny dikan'izany vehivavy voateo nampidirin'i Jesosy iangona ao am-piangonana dia nanadino azy sady tsy malazo akory ny ravina ny nanana dia zao misaraka amin'i Jesosy tsy raharaina intsony Jesosy nira fa 700 ory raiky izay malala tonga zanakao zay mania fahadala mifona aminao mamelany fahotako teo anatrehinao ary ny fahadalako aza mba tsarovanao Sai matala tunga usara sai nandi afata kami funa mabela ni fauta kuteua nateana arini fatanaku asamba zay vehivavy mahatsary tena fa zany tokoa miavonavona ao an-trano ao mahatonga ny lehilahy mitsoka gataka anareo amba hivavaka zay vehivavy rehetra dia mahazo mandohalika atsika hibebaka amin'i Jesosy. Jesosy mandohalika eto ambony ary fitsaliana aho zahay Jesosy tindrandrindra zahay vehivavy Jesosy satria zahay ny fototsy ny ratsy rehetrarehetra ne Jesosy la ny foronina ny zanak'olombelona Jesosy dia zahay ny tena ratsy satria zahay namadika tamin'ny Adama Jesosy mbola zao koa Jesosy mbola nivonjena koa zahay vehivavy tsy nilitra tam-piangonana ne zahay Jesosy raha tsy anao napiditra anay mpanahilikiliky ny lehilahy zay natao tsinotsinona Jesosy dia eto zahay tompo tsy nisy olona Jesosy mijangajanga raha zay vehivavy jangajanga zay Jesosy ny lavadin'olona tratra Jesosy teny tratra teny saika ny vonon'olona zahay nentina teo anatrehanao anao ny bana Jesosy araka ny tenao aka zay tsy nanotanareo itorabato azy Jesosy tsy nisy Jesosy ny tianao indrindra raha zahay vehivavy nefa Jesosy tsy rampanomontsy anao dia zay Jesosy mbola namoetsina anao Jesosy fola re zahay raha tamin'ny andronay zany Jesosy metsonanao an'izany tritratritra zay efa namonjy anao zahay fa mbola nometsina anao mbola naniratsina anao raha sitrapony azy fona re milelam-panatea zay Jesosy mitsoka ny tongotrina tindrandrindra moa Jesosy niditranay ao anatin'ny tokantrano zahay ne Jesosy mpiavinavina zahay mpamako valy zahay Jesosy
zahay mpanao tsinitsinina ny vadiny ao anatin'ny tokantrano Jesosy. Maniratsira zahay Jesosy, mitabataba Jesosy marana, miteny ratsy, manompa vararaka Jesosy. Mbola manitsakitraka ny vadinay zay Jesosy, raha fa tsy manambola ny vadinay ne Jesosy. Rasa zahay mitalivo faro ny vadinay io Jesosy, ka mba hinanana anatin'ny tokantrano, hitsakitsana langina ny vady rehetrarehetra Jesosy. Mamindrafo aminay Jesosy, mamelany heliko ny vehivavy rehetrarehetra, indrindrandrindra Jesosy, mba efa lefa ambonimbony toerana ne zay Jesosy amin'ny asanay, dia manao tsinitsinina ny vadinay anatin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina Jesosy. Vavabe zany Jesosy, teny ratsy zany Jesosy, mifonana eo anatrihanao. Bebaka zay Jesosy, indrindrandrindra ny fisikinanay Jesosy, zay tena tsena tsara ianao eto amin'izao fiangonana zao Jesosy, zay misy mitarika ny tena hitsakatsaka aminay, satria na ny fisikinanay Jesosy, fisikina ratsy Jesosy malalaka, mahatonga anao tezitra aminay. Fona zay androany, milera-paladia, mitsaoka ny tongotronao zay Jesosy. Manomboko zao zay Jesosy, amboaro zay Jesosy, amboaro ny toe-ponay, indrindrandrindra zay vehivavy fa mana toe-po ratsy, be fialonana, be fahakalana, fitiavan-tena Jesosy. Amboaro zay manomboko zao. Ranao Jesosy, nafonao tao mihazo fijaliana, aoka Jesosy zany tsokoriana any amin'ny tany, fa mba nasao anay, mba nafao anay Jesosy, araka ny teninao raha ny zanaka ny manafaka anay androany. Ho afaka amin'ny toetra ratsy zay, ho afaka amin'ny fanahy ratsy zay Jesosy, ho afaka amin'ny lalan'ny ratsinay rehetra. Hamariny teninao Jesosy, tsy olombelona anao ka tofo aminay vehivavy mandrakizay, fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy, dia mba ho noho ny fahatezeranay araka ny teninao. Ianareo zay mavesatra entana tsy mavesatra eloka, manatona fa zaho nanomenareo fitsarana, zany teninao Jesosy. Hamariny zany famitoerana zay tsonareo ny anarako, eo nitahiko anareo, eo nonoko anareo. Raha misy olona ibebaka hiantsony anareo ka hiala amin'ny rasy fanaona, dia mianao anan-danitra. Hamarino aminay vehivavy zany Jesosy malala, matoko zay fa mba tahaka ny Maria Jesosy ny fonay, amboaro zay androany Jesosy. Misaotra zoko malala, misaotra Jesosy tianay, lay mpamonjy anay rehetrarehetra, misaotra ny dera ny laza ny voninahitra dianao reriany. Amen. Amin'ny telo zay adiny roa be zao Jesosy, latsalatsain'ny olona nandritran'ny alina, avoy amin'izay ny didy azafady Nikodemosy, ny lalàna amin'ny feantsika dia zao, tsisy didy mahazo mivoaka zany raha tsy miposaka ny masoandro, raha rany lalàna zany tsy raha inay ozy ny mpitsara rehetra. Azafady ozy a 5:70 no isan'ny sinedriona, fariseo sy ny mpanoran-danàna tokony hitsara, tsy ketraneo izy 5:30 fotsiny, tsy ampiatsasa manila, raha rany lalàna zany tena niady mafy mihitsy Nikodemosy, tsisy ny ainao an'izany izy rehetra naray ara, tsy maintsy avoaka ny didy. Eto amin'izay io rangahy io ho any amin'ny Pilato procurateur ny anarany, zany procurateur zany dia solo tenan'ny empereur any amin'ny province, chef de province zany tena izy, chef de province zany raha amin'ny Pilato. Raha io no mamoaka didy hoe vonoiny ianao
dia maty, manana fahefana be mihitsy ny io solontenan'ny Sezara. Jereo tsara ny boky Jaona, filazany tsara ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10, eo amin'ny 9:20 no ahitanareo an'izany. dia jereo tsara ny filazan'ny Jaona azy 7:20. Ary Jesosy dia nentina niala tao amin'ny Kaiafa ho any anaty rova, ary maraina koa ny andro tamin'izay. Tsy mbola maraina io, satria lay mpianatra Jesosy rehetrarehetra, ry anay ry Jaona nay ry Petera, tapitra ny lefa dododododoly, fa maraina ny andro voateo izy. Zay natonga ny Jaona hiteny hoe maraina ny andro, fa tsy mbola maraina ny andro, fa mbola miady mafy mihitsy ny Nikodemosy. Ampidiro amin'izay Pilato, iditsy Pilato avy any, lehilahy lehibe tena tsy azo no sanginy zany, fa raha mahoaka didy zany dia tapaka ny lohanao ina moa ny ampanganareo an'ity lehilahy ty? Ka raha tsy nanao ratsy izy tompoko, tsy entinay aty aminao, ka ina ny fahotany? Tsisy ny tenin'ny olona. Anatona an' Jesosy izy, tsy fantatry mihitsy ianao lazain'ny olona fa mpanjaka ianao, mpanjaka zany ianao, voalazanao fa azafady ho Jesosy, fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao, fa raha eto amin'izao tontolo zao fanjakako manana anjely be debe sy miaramila be debe niaro ahy, fa ny fanjakako tsy eto. Zany ny ady hevitra tao. Zay ny lazain'i Jesosy. Kepoka teo Pilato, ka ina ary ny amononanao ka fa tsy mpanjaka eto amin'ity tany ity izy, ina ny amonona azy? Tsy manakorotana an'izay vahoaka eto izy, fa tsy aka vahoaka zany izy, ka ina ny amononareo azy? Eto any danatsareo araka ny lalàna, koropaka amin'izay ny olona rehetrarehetra, tsy manaiky an'izay. Tena anetinay amin'ny Kaisara ianao, Sezara io Kaisara io, alazalazanay amin'ny Kaisara ianao raha alefanao rangaha io, ka ina nefa amin'ny fahotany? Dia teo Pilato nijery ny lalàna, ty misy lalàna, ty misy lalàna. Rehefa Pasika tahaka izao dia maka jiolahy faran'izay jiolahy-mbotindrindra mpamon'olona, dia alefaso io, dia maka olona anankiray ho solony. Ty misy lalàna hozy Pilato. Ndao ary Jesosy akavanako, Barabasy jiolahy-mboty mpamon'olona isan'andro, manindry naso zany ary be fo be. Iza ny tianareo alefa? Vahoaka rehetrarehetra ny teny hoe Barabasy alefa, Barabasy alefa, Jesosy mboy, Jesosy mboy, Jesosy mboy, Barabasy alefa. Navarina hatramin'ny olona zay sitrany ny avy ny teny an'izany. Ara-ozy Pilato, avao Barabasy jiolahy-mbotin'olona, Jesosy mboy amin'ny hazo fijaliana. Dia lasa izy, raha mba fantatry Barabasy manko, fa iza ny nanafaka azy? Jesosy. Asa raha mba faniova izy zana tsy niova, raha tsy afaka atao migadra atao izy raha tsy Jesosy. Vonona ho faty zany ny jiolahy, naombona amin'ny hazo fijaliana, fa Jesosy nanafaka azy
nefa dia tsy fantany zany. Midimy maraina mbola maizina ny andro tamin'izany, navoaka ny didy, meloka amin'izay Jesosy, meloka tanteraka, mboy amin'ny azo fijaliana. Tonga dia nydro vitiny ny olona ny akanjony, nasy ny akanjo tsara tare, akanjona mpanjaka, ny Herodany nataony teo. Nakatsilo be amin'izay izy, tapetany amin'ny lony, voakaraha daholo ny tenan'i Jesosy rehetra. Araba ary mpanjakany Jiosy, nisona. Nira ho kapohina amin'izay izy, alainy io barika be io, nisorona daholo ny akanjony, dia mekoka amin'io barika be io izy, kapohina, karavasy misy botabota amin'ny be ohatran'io, dia misy fantsika amin'ny ranondrano be ohatran'ireny, misy maranitra be daholo amin'ny bolina io. Zay lehilahy farany, zay boky no matazaka indrindra ny tonga dia intsivy amby telopolo visaky ty dia miditra indray nyray, visaky dia miditra indray nyray, intsivy amby telopolo, zay ny lalàna. Itsika olombelona ary voadaboky ny tontolo ire mandeha fotsiny, zay dia efa torana. Fa vy be zany, farany zay matanjaka mihitsy mikapoka amin'izany. Nitratra ny ray, tsy lany ray Jesosy ary nitratra ny le rany Jesosy mihitsy ny teny tiany korina, tena mikorina mihitsy ny rany amin'izany, fa tsy ilay teo ambony azo fijaliana fotsiny. Ary io ny antony famonjenantsika ry havana, zay ny antony famonjenantsika. Ny hira fahavalo amby sivifolo no ataontsika, hira fahavalo amby sivifolo, 98. Indro ny Tompo Jesosy Jerova, tena miafy, izy ne tsy nitomany mihitsy, dia tena niafy fotsiny teo natao, fa tena niafy izy, nivesatra Yesu, daka totondry, nirora, mba hamonjenanao. Dia ny voalohany ihany. Indro ny Tompo Jesosy na niafy toko, efa nivesatra Yesu jere, Indro Jesosy Saude bibichana, Indro Jesosy
atranao izy ohatra manao hoe ary anao mba ahoana naona dia mitomany foana isak'izay mahazo anao aotranao maninona raha mba miafy maninona dia mangataka divorce tsy mahazaka za raha niafy dia niafy nahoana anao ny tsy mba mahazaka an'izany raha tsy mitondra ny azy fijaliana ianareo Jesosy tsy mendrika no mpianatra natsangana amin'izay izy boky anankiray no nahitako ry havana fa i Jesosy anaisana tondra ny azy fijaliana indimy amby folo ny anjerana izy dia zao mivoalazan'i Jesosy tamin'ilay olona anankiray izay nahita azy mba lazao amin'ny olona rehetra re tompoko tsy nahazaka ny azy fijaliana antsona se tapaka ny taolam-panaviko clavicule rehefa tapaka ny eo zay na mampakatra ny tananao raha tsy vitanao hoe fa niezaka tramino farany zany natonga injera foana injera ny dimy amby folo ho isak'izay mivavaka nareo mba tonoa ny ty taolam-panaviko ty mba ho fantatrareo no ny avesatra no fahotanareo rehetrarehetra tampoka teo dia hiakatra amin'izay iorakoraka amin'izay ny vahoaka izy ny sady ny kapona ny daka ny totondry ny etana ny azo fijaliana mavesatra mbola daka totondry kapoka vozina zany tsy tatsony safotra anao mijeran'izany tantara zany efa reraka le olona efa marina voadra daholo ny tenany rehetrarehetrarehetrarehetra mbola kapoka ihany daka totondry rora tonga ny amin'ny azo fijaliana eritreretinao tahaka ny eto sy anan-janahary ny lavany golgoty io miala avy eo amin'ny fitsarana fadiny efatra nanomboka tamin'ny enina izy ny satroana tsilo amin'ny fito izy amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy amin'ny folo raika amby folo amin'ny roa amby folo zay vao tonga ny golgota adiny dimy nanaovany an'izany tena mafy zany Jesosy mafy nefa zakanao tonga eny amin'ny azo fijaliana indray nadaboka fotsiny zao nalana ny akanjo ny narina nadaboka fantsika lava be ohatra niny 20 centimetre 25 centimetre araka amin'ny filazan'ndrareo azy 20 centimetre fantsika be ohatra nyty akobeko ty zany tena vo nadaboka de pa kikika mihitsy Jesosy ny ilan-kio pa fantsika efatra amin'ny alaina teo saika fantsina ny tongony akavisiny de fantsika rendreo ny tongony akavanana vo niraisina le fantsika anankiray mahamay be narina mitsiponina indray mahamay be narina vo mainka koa mahamay be okzao ary ty mangatsika atambara le roa ny tany tongony anankiroa natambatra zay mitongony roa fa ho anareo nahitany Jesosy sy ny sariny Jesosy zay mbona tamin'ny azo fijaliana rehefa maty izy tapaka daholo reo taolany eo amin'ny tongony reo ny hira fahinina amby 90 ilay avona atao hoe Kalvaria ny tamina aminona ny Tompo
tsarovy maty ory kikika mihitsy nisy raha io nahoana dia mafoy tomany vehivavy Jesosy midina Jesosy anao fagagana Jesosy milatao ah ianao Jesosy aza mitomany aho tomoniny tena nareo tsy mba maharitra ohatran'izao mihitsy nareo tomany izy vity zay rehetrarehetra zay ndehan'olotra ny ainy am'izay izy raha eo ampelantananao no atotro ny fanahiko dia mikipy izy vaky ny vatolampy mba eritreretinao ny heriny io vatolampy be io varatra ara tsy mahavaky an'io fa vao maty zao mitresaka amin'ny vatolampy mitresaka daholo ny efitra lamba rehetrarehetra taony amin'ny fiangonana maizina ny tany aman-danitra toveo misariny Jesosy hoe nombona tamin'ny azy fijaliana anao ny hira fa 490 ilay avona tao hoe Kalvari ny tany namonoana ny Tompo Jesosy tsarovy matory tao Jesosy Tompo lehibe anavitra anao jereo ny tomponao tazaninao ry andrandro ny masinao fa io ny Kalvari every Kalvari taony tomponao tsarovinao ny netiny ndely ny voalohany sy ny faharoa ihany ny ataontsika mbola mpipetrahana ihany vitsy zay mivavaka tsika dia manao ny hira fa 900 saninaofo na fony aiko ah hoe anavotako anao ka nalatsako ny rako nisoloko anao ny aiko aza anao nomeko ry mpanota very aiza zay afonao mba ho ahy lampandraiky ho ambony voninahdehibe lozako amony sy anafadozanao zay voafitako satana soa be sy mahagaga ny atolotraonao famonjena tsy vodina famelana ny otanao fitiava tsy voafetra lova ho an-danitrao aiza zay mba fonao ahy ndindininy faefatra sika mandohalika daholo misaotra azy fa raha tsy nanaiky ho faty ane Jesosy very daholo tsika mpanao mpisampy daholo tsika ho any amin'ny afo be daholo tsika indro Tompo fa omeko anao ny tenako tsy misy zay tsy foko zay rehetra tianao na volana ny tenako nanareko zao nesy latsa Jesosy tsy ahoako tsony zany fa ny ompanomponao ny tena zavatra kendreko tonga dia nira fa 500 ara nao taotsika eo ampipetrahana ihany ny andininy voalohany faharoa fahatelo jereo amin'izay ny tomponao raha misy azo jerena raha tsy misy dia aomponao atao zany ny andininy faefatra vao mandohalika isika na afoiny ako navotako ana ka nalatsako ny rako nisoloako ana ni ako nonomeko re panota very
zeza foina mba hoay tompo la mpandraiky eo ambony la mpandraiky ao ambony vonina dehibe vonina etei no nilozako amonjy no nilaozako amonjy sy anafadozanao sy anafadoza zay voafitaky satana za voafitaky satana sy nozondoza be nozoendoza aza zay fonao azezay mba hoatomponao soabe sy mahagaga soabe sy mahagaga no atolotro anao no atolotro anao famonjena tsy vidina famonjena tsy vidina famelana notanao famelana niotana fitiava tsy voafetra fitiava tsy voafetra lova ho an-danitra aiza zay afonao e oay tompo mandoaly isika rehetrarehetra indro tompo fa omeko anao ny tenako indro tompo fa omeko solatsa tsy ahope solatsa tsy fanompanomponao eoona no zavatra kendreko no zavatra raha sorezana isana nitondra ny rehtsika rehetra tokoa izy natao tsinotsinona nilavon'ny olona fa io mivavaka ho antsika isan'andro ary mifona ho antsika isan'andro ao an-danitra hoe samy mivavaka samy misaotra izay ao anatin'ny fonao aby raha hoeniny mpanomponao eniny tompony mo le Andriamanitra ao mpanjakanao nanolotra ny aina ho anao samy mivavaka samy misaotra fa tianao izy mihoatra noho ny fitiavanao azy
Misaotra Jesosy. Na inona angatanareo amin'ny anarako Jesosy, ataoko zany. Zangataka amin'ny ray, mba omen'ny ray anareo zay rehetra irin'ny fonareo. Misaotra Jesosy. Tsy manana teny hafa zay Jesosy, tsisy teny malagasy tenenana misaotra fa ny fonay raso. Raiso zany, anjakao zany ho anao manomboka androany, ary tsisy asaraka anay aminao mitsody mandra-pialanay tamin'ity tany ity, fa manodina sy vely rano aminao zay fa tsy saraka aminao mandrakizay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra. Rainay izay ny an-danitra, o Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay noho ny amina sahazo anay, ary mamelany eloka, tahaka namelanay izay mieloka taminay, rehefa mitondra anay amin'ny fakapanahy, manao fanamelatsy, manao fanjakana sy ny ary voninahitra anasy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika voninahitra rehetra. Amen. Petraka amin'izay tsika. Dia hanolotra ny rakitra ho amin'ny Tompo isika. Fisaorana, fisaorana. Misaotranao aza nisy ny fiangonana, ny angonanao na ahafantaranao zany tantara zany. Misaoran'Andriamanitra mbola mitondranao iangona, hoe atsika ny miona, tahaka ny onan'ny mpianatra tahaka ny onan'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Tsy namelanareo kamboty tsy mamelanareo rery zao tontolo zao tsy mahita hafa nareo mbola ahita foana, ahita foana, ary mandraka kehitriny mbola mahita ny tombontsika. No rakitra amin'izay ary tsika. Fisaorana, fisaotra Jesosy, zay manome mpifaliana no kasitrahana indrindra. Tompo,
Mamamindra amiko Juvia araka I abenefitiavana teraka dunia eluka Turu tamin'ny utah Fudunia lukurecha Niraisan'ny Tompo Vita izay ny Herinandro Masina ry havana dia azadino fa raha pitsy fanginana tsisy nilinina mihitsy atao am-piangonana fa mikatona fa izay ny fiangonana fa lahady hariva kosa aoriana ny fotoam-pavahana Pasika io dia nisy efefa anohira ao ambony eo manomboka amin'ny 5 hariva sotra tompoko. Dia ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia miarahabantsika indray hatratran'izao zoma masina izao. Reto indray ny voady masina sy fijoroana vavolombelona vitsivitsy izay nataony reto mpanompon'Andriamanitra ka dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ampavolo-karena atolotra ho an'ny dada Randrianatoandro Jean Joseph 3,000 ariary. Salamo 33 21-22. Voninkazo anniversaire-ny niarahan'ny tamin'ny 20 volana marsa 2024 3,000 ariary ary ho an'ny mantra koa 10,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy amin'ny fitambaran'izany 7,000 ariary.
Misaotranao zay Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mangataka aminao zay Jesosy mba jereo ny fiainako sy ny ray aman-dreniko. Mba omeo asa zay Jesosy fa mba efa te hiasa mihitsy ary dia mangatabavaka avy amin'ny dada amin'izany olana lehibe zany. Nanolotra vola izy 2 ariary ho an'ny dada RJJ. Misaotra betsaka Jesosy fa dia notahinao ny mpanomponao ka dia natratra ny tsingeritaona nahaterahana ndray anio 29 mars. Engany Jesosy mbola omenao hatrany hatrany ny fahasalamana sy fahendrena. Mbola naovako ny asanao izay nandrahanao ahy amin'izao zoma masina izao. Omeo mandrakariva ny hery ary misaotranao Jesosy ary mamindrafo amiko tamin'ny ratsy rehetra izay vitako dia tahio ny ankohonako. Mangataka ny hira ao amin'ny bokin-kira 500 ianao Jesosy no mitantanahy raha azo atao Tompo. Iny misy vola kely 2 ariary anaingona ny altara amin'izao Paska izao. Dia misaotranao zay Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ary dia mangataka aminao Jesosy mba hajereo ny fiainako sy ny ray aman-dreniko ary dia mba omeo asa mandrakariva za Jesosy. Nanolotra vola izy 2 alina ho an'ny dada randrena atoandro. Farany Jesosy amindrao fo mandrakariva aho ary dia misaotra ny famonjenao. Mino aho fa ho dia omenao asa amin'izay ny vadiko antaonan'izay izy no tsy niasa sy tsy nanana ny asa tamin'izany. Dia indro misy vola kely Tompo atolotra ho anao vola 2 ariary. Dia ty farany nofy izay nataonao dia natolotra ho an'ny dada moa izany izy no anambara ny metodika an'izany. Dia toy izay riavana ny voady izay nataontsika tamin'izao takariva ny zoma ary masina izao. Izany dia miisa 7 tamin'ity andro anio ity. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia anolotra ny raha isika ity pily ty tapitra lany daholo azafady rehefa avy eo mba soloana. Fitiavana misy fitiavana le zany raha olona ho Jesosy matetika hoe za tianao foana na tsy fantatro azy zany mba menatra tsangantsika rehetrarehetra fa fitiavana mandrakizay tiavany antsika. Sambatra tetrika pavakana ana andrikyo tokikyo ianao mpiandrea zaho ty satriana tia
atalo satesateana ty atalo satesateana ty atalo bisou Jesus teka ho any Jesus tsika vavatsika mamy loatra ny fitiavany Jesosy mamy loatra menatra zay tsy mba mahavaly fitianao zay Jesosy mamindra fo aminay foana raha za de tezitra aminay ianao fa olombelona nezay e nanolotra fanatitra ao anao zay na kely iny na be iny a raisoanao iny mba fonay Jesosy le fonay mihitsy manolotra jerena de mamindra fo aminay be dehibe anao a amin'ny andro rehetra iainanay vonina hatrane ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro rehetra betraka isika de joro vavolombelontsika ry havana zay ny mahafinaritra indrindra olona ataontsika hoe zetri sitrana tamin'ny herinandro iny sitrana tamin'ny herinandro iny a joro vavolombelona eto a ataontsika hoe misy olona firy folo de tsy miteny elabe loatra fa tonga de lazao hoe zao ny faneretiko a de sitrany Jesosy a mamy ny foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao indiny ny voalohany any a 27 de ho tonga dia maminy fo ry Jesosy ny famonjena zay vitana ny adisoko na velana tena fakao mandrakiza Jesosy manapa indronia raisuana velukano volukana sasitraka de mitodika tianareo rehefa hiteny a fa any Jesosy jirena izy isolona micro ny vadiko dia nararina nitra ny ambolona zany hoe somary mitsitapitapy nararina nararina nritra ny ambolana ny vadiko izany hoe sitrana marary sitrana marary tamin'ny atalata masina fanasitranana teo dia efa tena natao hoe ody raha izay no malaza azy nampiatso an'ireo olona zay mba fantatro ah hoe mila iasany ty vadiko tyo afa tena tsy hitako tsony zay hevitra vola tsy vola ny lany nentina tena tendrombohatra masina teny ambotrom-biavana akory nefa fa noho ny herin'ny tompo dia tsy nahatongavana teny no ela ka izany no antony ijoroako fahavolombelona voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra tompoko sitrana ny vato sitrana izy ao izy voninahitra dia ho an'i Jesosy rery ihany ny ijoroako fahavolombelona fa ity zanako ity zany tamin'ny nanomboka tamin'ny latsinainy dia tena mivalana be mihitsy sady malemilemy be izy tena narary dia tonga ny fisotroana ran'i Jesosy ny
tonga ny fisotronan-drano Jesosy tamin'ny atalata. Dia ny atalata maraina moa zany za namasiniko ny rano tao an-trano dia nampisotroko anazy. Dia volo moa manelingelina foana hoe raha andeha ho any am-piangonana ianao a, dia raha mivalana be any io zanako io ohatrany hoe misy mibitsika an'izany foana zany. Dia zaho a Jesosy tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy ho any an-tranonao a, tsy maintsy ataoko izay hatongavana any. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa mandra-pialana mianaka tato am-piangonana ziska hatramin'izao dia tsy mivalana intsony izy. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Voninahitra dia an'i Jesosy irery ihany. Nijoroako vavolombelona eto dia voninahitra dia an'i Jesosy irery ihany. Nijoroako vavolombelona eto dia tamin'ny latsinainy tena naharary. Ny vontobe ny tongotra tsy afaka nandeha mihitsy ny asa, tsy afaka nandeha ny asa, dia masoko koa naharary ny vonto tsy nahiratra mihitsy. Dia ny alatsinainy aloha tsy afaka nandeha taty am-piangonana fa ny talata tena niezaka mihitsy tsy maintsy ho tonga aty am-piangonana. Dia nanamasina ny rahan'i Jesosy dia nisorako n'iny daholo narary tamiko rehetrarehetra. Dia voninahitra an'i Jesosy irery ihany fa tonga dia nahiratra masoko, nazava masoko. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Za dia marary mamay be daholo ny tenako manontolo dia eo koa miampy koa cancer nono fa tamin'izaho niteraka dia ty nonoko avy ty tsy namoaka nono mihitsy fa pitseran'ilay dokotera mafy be nefa tena motifoty be. Dia nisitrahany Jesosy tamin'ity Herinandro Masina ity ary mamay be daholo ny tenako manontolo dia tsy maninona intsony izao. Fa izao koa mba tiako tenenina ny talata tamin'ny herin'ny talata dia very ny volako 5,7 alina naralainy mpangaro poste tany anaty bus nefa dia Jesosy izay ny volako fa sakaiteriko tany ankesy dia panina ho Jesosy nefa dia ny anateo dia tsy hita. Dia Jesosy dia isaky nandro isanandro mba vereny Jesosy nofa mola izy lasa mpangaro posy. Dia noho ny tamin'ny talata teo dia tao anaty posy nefa tia nivalina tany anatin'ny komody fa gaga fa nalaiko izy dia nataoko ondana. Dia maraina ny andro dia nizavaiko ohatra misy zavatra mavesavezatra dia nisokafakay tao le 5,7 alina. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tena masina andraso loe iny palito iny ihany nanaovanao tsy nanaovako hafa mihitsy fa tao anaty komody dia tadidinao tsara mihitsy hoe fanentina le vola netiko ta mihitsy satria nanala akanjo ho nanova-akanjo dia tsy hita taon'le smizy le vola very Jesosy netiko dia nanao vola zay mba volaka ny kisy tsisy mety mamenany fa inona raha fireo ataoko tamin'ny talata iny zao dia tsy ampy arizato le vrai dia tenen'ny fandrasana bisa vonana mba ampio arizato fa tena tsy tonga rehetrana fa noho ny tamin'iny talata iny zany dia nasion Jesosy anako le fa faly be nandindry mihitsy raha voninahitra ho an'i Jesosy rehetra. Sotra Jesosy. Ny joroako vavolombelona eto zany dia voninahitra ho an'i Jesosy satria tamin'ny talata izay tonga teto dia narary aloha io zavykeliko io dia nandeha tany amin'ny dokotera nandeha tany amin'izay rehetra nandanana tany dia ireo nyray aman-dreny lotsy dia nino fa zany teny foana hoe andao entina any amin'i Jesosy andao entina any amin'i Jesosy dia mbola tsy narisika ihany fa tany amin'ny dokotera ihany ireo zanako ireo. Dia nitereko mihitsy tonga teto tamin'ny lahatalata Tusake io Jesosy azavykeliko io hitanao ny zavatra mahazo azy fa narary ray ny zavykeliko dia nanao alanizy dia hoe amin'ny larobia mivaliny fa voninahitra ho an'i Jesosy rery fa tena sitrana tsy nisy ny ninona mihitsy ny tany amin'izay zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery sotra Jesosy amen. Sotra
amin'ny anaran'i Jesosy zany ny joroko vavolombely eto. Betsaka ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko fa izay asainy teneniko eto ihany no lazaiko. Nisy fotoana zany dada ny teny hoe nisy trano dia io trano io zany tsisy entanana intsony. Dia io trano io izy miarava dia ozy dada tamin'izay fotoana izay hoe tsika anie zany hoe miarava zany rava ny fivelomanao rava ny fahasalamanao. Dia zany tena tamin'izany hoe tena tsy zakako zany Jesosy, tena mafy be zany Jesosy. Fa niantra tampoko le izy volana desambra dia naratra io tongotra io. Dia desambra, janvier, février, mars naratra dia any amin'ny faladihako any tena ohatrany hoe masaka be dia mijaly rehefa andeha pipi ary zany dia mila tsy ho vitako nefa za tsy te hiteny amin'ny olona hoe angalao po dia tamin'ny volana marsa nisy fotoana nanontany an'i Jesosy hoe inona ny antony dia niteny azoko tamin'izay hoe tsy meno feo noany dia mibebaka foana. Dia tonga volana marsa voalohan'ny volana marsa teo tena kivy zany tsy nahavavaka intsony. Dia iny za tsy mivavaka iny zany dia baiboly moa teo akaikiko teo. Dia izao no temeny Jesosy ana hoe tsy hamelanareo kamboty akaty aminareo izao tontolo izao tsy mahita fa ianareo mahita satria velona dia velona koa ianareo. Dia natory tamin'izay dia nialina an'iny nanofy nahita ny dada dia niaraka ao izay sy dada zany dia resaka ao zany resaka fa tadidiko fotsiny hoe firy ny zanakindry izay fotsiny zany nanontaniany dadana. Dia zaho no miteny hoe zao ry dada. Dia ohatrany tonga tamin'izany lalan'izany fotsiny izay dia nitodika ohatran'izao dia tapitra le nofoko. Dia ny pitsony iny zany nandeha niasa. Za moa mbola miasa dia sinoa moa zany ny patroako ireo. Dia gaga be anahy fa le sinoa lasa tsara fanahy be amina. Dia miteny anahy izy tiany ianao madama. Dia ny pitsony iny dia nameny vola be dia gaga hoe tena nilatsaka angamba amin'ny fanahy masina fa hito raha sady tsy miteny fa zay sisy manao veloma fotsiny dia zay. Dia vita aloha izay dia tonga indray zany ny fahasalamana zany sisany. Dia zao nisy fotoana zany efa ela be Jesosy naniraka anao hoe tao anaty nofy misy olona hoe andany reo olona reo zany mbola manompo sampy mbola mandeha any amin'ny mpanandro dia mbola misotro toaka dia mbola tsy nataoko ny fibebana tamin'ireo fa nefa nandeha tany any efa teny an-dalana fotsiny izay nyresadresaka. Tena veriny Jesosy tamiko le nofy. Dia teny zany hoe naveriny Jesosy tamiko za le nofy fa za moa teny tamin'i Jesosy hoe za ny asanao kosa mila vola Jesosy fa aleo aloha amin'izao andeha ka le toerana lavitra be. Dia tonga zany tamin'ny volana mars ty tena tsy afaka nandeha maly tena mbola narary be. Dia ozy zany hoe ozy mantsainy Jesosy hoe dia Jesosy zany namangy anahy reo patronao reo izy fa lasa ny asinina dia ny asako indray ny ataonao. Dia eny aroary Jesosy dia andeha aho dia maly narary be mikasa hoe hivavaka eto fa tsy tafa mihitsy fa nandeha raha be ny tongotro. Dia ozy mantsainy Jesosy zao kosa hoary Jesosy ianao efa nanao fitiavana tamiko tamin'ny latsinainy hoe tianao atraizatraiza. Dia olona tianao ve Jesosy dia ahoana ny maradratra ohatr'izao kosa fa nahavariana anahy ohatra maina vetivety teo le tongotro. Dia tsy nanaitaina tsony ny alina. Dia zao kosa aloha ny teniko tamin'i Jesosy hijory vavolombelona ho aza raha tena sitranonao kosa ny tongotro dia andeha anao an'le asa amin'izay fa tsy eto zany ny patroko dia vonina ny andeha dia sitrana ny tongotro dia tonga somatsara teto dia voninahitra n'Andriamanitra irery any. Fa tao amin'ny Ezekela zany temeny Jesosy anahy Ezekela toko faharoa andiny fahatelo manao hoe ry zanak'olona indro maniraka anareo any amin'ny jentelisa dia any amin'ireo Israely mpihodina ozy izay ny tenomeny Jesosy anahy tao. Dia tiako tenena zany hoe ataovy ny asan'Andriamanitra fa ny asa zany no tena takiany Jesosy. Dia za moa matetika miona amin'ny dada eo foana hoe ry dada zao indray ny problemako dia teneniny foana hoe sao dia tsy manao asan'Andriamanitra kosa ary ianao dia ohatrany tonga saina nefa mandeha fa mety hoe tsy ampy ary ve zany ary Jesosy. Dia izay nandrahan'i Jesosy anahy hoe Jesosy zany maniraka hoe tsy voatery hoe indraindray tsika any amin'le tsy tokony ale zany ny ale. Dia misaotra Jesosy. Amen. Saotra dia fandeha zany zao
Voninahitran'Andriamanitra rery ihany ny toroa fahafolombelo eto dia nisitran'i Jesosy ny kamitendako. Hitako. Taloha zany mihinana silikoma be sady mihinana pombo be da be mihitsy. Ozy manay hoe aza mihinana retsony fa marary amin'ny eo oza hoe ienoa fahaloloha reto laniko le izy laniko le izy Ienona hony azafady, ienona hony? Silikoma sy pombo dia lany le izy Zany nangatahana amin'ny Jesosy silikoma sy bombo fa inona? Averena? Taloha zany dia mihinana silikoma be da be dia mihinana pombo dia izy manay hoe aza mihinana reo be da be fa manjary marary eo. Ozy hoe eno fa aloha reo laniko dia lany le izy dia tonga dia seposepotra be sady mibotsina tampoka ny nifiko. Dia ozy hoe Jesosy tena mifona fa tena tsy mihinana retsony. Dia nisotrana Jesosy tamin'ny talata dia nirohako dia voly le izy dia voninahitran'Andriamanitra rery ihany fa levina le kamitenda dia tsy mibotsina intsony ny nifiko. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ry havana nijoroako vavolombelona eto. Za ry havana dia marary nikohaka be tena mihokoka mihitsy nandritry ny 9 taona. Ary ray volana teo zay dia manao serviette hygiénique foana satria raha vao mikohaka dia pipio azy. Ary na manao serviette hygiénique ary dia mandrika mifehako mihitsy mipipi rehefa mikohaka. Menatr'olona satria indraindray ohatrany hoe maimbo ampy zany mihitsy. Zany efa mandeha miasa ary anaty bus dia tena ohatrany hoe menatr'olona. Tamin'ny talata masina teo ry havana tsy afaka namonjy teto satria niasa. Fa ny zanako kosa ny teto ary naregistre ny zanako tamin'ny telefona ny toriteny teto. Rehefa tonga tany an-trano dia nihaino an'ilay toriteny ary ny bebaka dia nivavaka Jesosy ka sy ny loharanona retiko tsy ho any amin'ny dokotera tsony nefa efa nahazo be dozy fa tokony ho any amin'ny dokotera ny alarobia maraina an'io. Tsy ho any aho Jesosy rovitiko ny biana hostia fa ianao nikasika ny aretiko. Voninahitra ho an'i Jesosy ry havana afaka mitsahatra le nikohaka tsy mipitsony Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no ijoroako vavolombelona eto. Tamin'ny talata hariva raha nirava teto dia mividy kapa tao Analakely. Dia rehefa mividiana le kapa dia teo le izy nanoharako dia atonina tsara dia tonga tany an-trano tsy atonina indray le izy dia napetrako tamin'i Jesosy kapa entiko mideranao io entiko mivavaka io fa mba avangio mifon'le olona Jesosy mba hamerina anazy. Dia nisy nanontaniako hoe masika be nge ozy izy ireo mpivarotra ao Analakely ireo dia zaho tsy mahalala an'izany fa Jesosy ihany mikasika mifon'ireo. Dia tamin'ny folo sasany ary havana dia niala tany an-tokantrano dia nandalo tsy tadidiko le olona nandalo dia ozy ateto moa le olona mivarotra sa taiza. Dia avy eo amin'izay ozy le ramatoa zange ny tediavinao ozy izy dia nijereko ohatr'izao sady mitsikitsiky be mihitsy dia hoe fa inona ny ianao ozy izy fa fantatronge ozy izy niatongavanao fa hanolo an'le kapa dia nisoloany dia tonga dia nisoloany le kapa zany dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Dia ny manaraka ijoroako vavolombelona ry havana nisy fotoana saika amin'ny verin-dalana tena nalahelo tamin'izay satria ny antony saika nampiverin-dalana anahy dia zavatra kely tsisy dikany fa ny zavatra lehibe teo amin'ny fiainako tsy niverenako lalana fa zavatra tsisy dikany saika hiverenako lalana. Dia ozy hoe Jesosy io ny akanjo masina dia io ny baiboly fa za tsy hanao ny asanao tsony fa tena tsy vitako tsony ty Jesosy dia napetrako le baiboly dia napetrako ny akanjo masina ary tena tsy nivavaka na ny natory ary fa ny alin'iny dia namangy Jesosy tamin'ny alalanao dada teo ambony pilipitra teo manao an'iny akanjo iny dia niantsoantsona hoe Justina za ary amin'ny farany Herinandro tato amin'ny réseaux sociaux avy ianao Justina avy ianao dia ahoana ho dada
fa kio ty tenin'Andriamanitra ty Kolosianina 3:2 manao hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny ety ambany. Dia teo ry havana dia nibebaka tsy saotra izany dia efa nanao voa tamin'i Jesosy za Jesosy ninona fizahany toetra ataonao amiko ninona fitsapany toetra ataonao amiko tsy miala aminao tsony hafa vonina naradianao dia za mbola hitanareo mijoro eto izao dia voninahitra aman'Andriamanitra ihany sotra Jesosy amen. Nijoroko vavolombelona eto ry havana dia ty tongotra okavanany ty fanina dia ninjera teny ambony lavarangana dia tonga dia folaka ny tongotra tsy natsangana tsony hafa nyvinjeny zanako tamin'izany fotoana izany heritaona ry havana narary foana zisitra tamin'izao tonga ny Herinandro Masina ny atalata io vao nisasaiko tamin'niraisan'ny Jesosy ry havana dia tena nateta ntsitrana tanteraka ry havana tsy narary tsony voninahitra dia ho an'Andriamanitra ry any amen. Voninahitra ho an'i Jesosy ihany nijoroako vavolombelona zany dia nataon'i Jesosy tamiko. Herinandro tsy hahatongavan'ny Herinandro Masina dia ohatrany hoe misy blocage be taony ny fiainanay dia za ohatrany hoe reraka be zany dia nanatona mpanompon'Andriamanitra dia niteneny hoe za zany ampanetretena fa efa ela mpanompon'Andriamanitra mbola misy ozona tsy tapaka be dia be aminao izy dia gaga be ao Jesosy dia niantso mpanompon'Andriamanitra avy izy alao izy izy ameko nyity mpanompon'Andriamanitra ity ianao hiasa aminao fa rehefa manapaka ozana ozy izy dia tapahana aloha ny ozina dia ongotana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsiny fa zay ozy izy mavoanao nitapahana le izy fa tsy nongotanao dia mbola maniry ihany tao anatinao dia tonga sainao Jesosy tena marinao zany dia tonga le mpanompon'Andriamanitra zany niasa tamiko zany le nome fotoana dia tonga zareo dia nijereny anahy dia afa be tena mila dioviny ianao raha vavo izy fa maloto dia iny tompoko tena nanaika dia niteneny ny zavatra rehetra momba ny fiainako marina daholo zany dia ao ara ozy izy asana aloha ianao dia mibebaka 3 andro dia niangatahako aminao nefa nozy izy azany trano ianao mibebaka fa ty am-piangonana dia tena hoe marina fa sarotrarotra tamiko satria izay aloha miasa tena zany dia hoe tsy maninona ho Jesosy fa andeha mihitsy aho any am-piangonana herinandro alohan'ny Herinandro Masina dia tena mibebaka mbola tsy mibebaka ohatr' zany nandritry ny andro nataoko hoe tamin'izany tokanana mpiandry ohatrany hoe maivamaivana le fibebahana nataoko fa tamin'izay 3 andro izay tena narikoriko daholo fahotako rehetrarehetra tena hoe mitomany efa tena tsemboka mivadritra mihitsy na tsemboako dia ohatrany hoe vovita fibebahana dia maivamaivana dia niteny ozy izy hoe fa tena vita ho ale fibebahana dia eno izy toy izy ihany fa latsinainy ho avy ihany izay latsinainy Herinandro Masina ty zany miandry azy miantso telefôny na tsy tonga izy misaotra Jesosy zay zany sitraponao fa za Jesosy mbola hibebaka foana tsy naloto mihitsy mifokona tsy tonga ary izy nandrasako indray dia niantso any ariva iny mama aloha ny etsoko anazy dia ahoana ozy izy fa roviana ho anareo no avy za ozy izy ke tsy mame fotoana andria fa na talata na larobia ozy izy zay atongavako fa mivonona foana ianao ozy izy dia manamasina ny tenanao amboary ho fonao manoloana ny mpanampy zany indraindray somary manao zay mahatezitra anao hitany devoly zany ianao le vita fibebahany dia tena hoe manodidina anao ny eksite foana andrangitra anao dia Jesosy amboary Jesosy dia tonga ny talata tsy tonga ry zareo dia za zany loha tsy namana rano dia larobia amin'izay za ho Jesosy na ho avy na tsy ho avy mpanomponao iona aminao Jesosy ny talata aloha mifona Jesosy aloha fa nandingana kely le tonga ny fotoana teto le fisotronan-drano Jesosy dia tena teo tena mibebaka le tenen'ny pasteur manao divorce mihitsiny zay zany teo vao nahateny an'izany hoe Jesosy ay moa zany tena mila manao divorce mihitsy amin'ny devoly rehetra zay namatotra hatramin'izay zay avao nyteny ny fahazaran-dratsy rehetra ny heliko ny razana rehetra zany teo zany divorce nanao divorce hoe eo anatrehanao Jesosy nanaovako divorce amin'ireo devoly marobe ireo fa tsy manarakaraka sy ny taranako tsony ireo fa ndrahanao Jesosy nanao sy ny an'izany dia vita aloha ny talata dia notany an-trano dia maivamaivana dia larobia anatrika ny fotoana larobia indray za ho Jesosy aloha tsy mbola hiasa ahako fa mbola hiasana
fa zay zany mbola maresy lahatra na dia fandeha zany lasa nandro tany amidosy a dia iomana ty am-piangonana dia nandondona tao ampavadatra zareo dia vadiko nandray anazy dia tonga ny vadiko dia niteny misy mitadinareo dia iza raha hoa dia kairy zareo ny tonga dia ozy izy hoe ay programme ny jesosy a tsy makany am-piangonana ianao za efa vita mpandro zany tamin'izany dia natsiary ohatrany hoe nampianarina ana le hoe ongotana tapahana lolozina rehetra dia ongotana dia tena tao tena gambany adindray nanao an'izay zesta zay sady letany ny dada hoe mila ongotana mihitsy io naiza misy ozina hatrany tapindoka hatrany paladi dia nongotako tamin'ny anaran'i jesosy daholo zay rehetra fatopatotra nangeja dia vita zany le nandro dia niraisy nizogo amin'izay dia ndao ao any amin'ny terasy tsika fa avoelingelina be atao trano fa misy mivezivezy dia niakatra tany dia mifampiresaka teo dia tena mifona ho aza dia talohan'izay koa moa dia nangataka famelana tamin'ny zanako hoe mifonaka iza raha nisy mampalailanareo nataoko a fa tena matsiaro hoe misy zavatra tokony ho tantaraiko aminareo nefa nafeniko aminareo fa mifona ho aza mamelany heloko dia dia zanako tsisy neny a zay mamelany eny a fa ho fitahina ho atsika ozy izy ty pasika ty dia eno a dia vita zany zay dia niakatra tany amin'ny terasy zay ny a dia fampiresaka teo dia tonga dia niteny mifona ho a jesosy a fantatro a fa solotenan'i jesosy nareo fa tena hoe tsy haiko hoe nilatsaka ny ramasoko ny taraina dia efa nasaina nanoratra n'le taratasy re molo hoe inabo ny ratsy natao efa vonona le teo zany dia ovakina izy zany anapaka an'eo tena mangy jesosy hoe tsy tapahanareo tsoninozo fa efa tapaka ozy izy a fa efa vita fibebahana izy dia efa navotsotro ny fahotany rehetra afaka izy tena gaga be hoe tsy namaky an'le ozina rehetrarehetra nataony ray aman-dreniko na nataoko zany tsy mivakintsony fa ozy izy jesosy hoe afaka hony anao a fo avonjy ianao fa ny amby sisa aza manota intsony dia misaotra an' jesosy lehibe tamin'ity pasika ity zany fa hatramin'izay niainako namonjy pasika fa ny pasika 2024 taona ny sivana tena nanivana jesosy tena nanadio jesosy tena nanafaka jesosy a matsiary hoe voavonjy sy ny ankonako ary efa mivoady ao anatrehan'i jesosy fa raha izay sy ny ankonanay a anompo an' jehovah izay voninahitra ho an'andriamanitra rery any amen. Nijoroko vavolombelona eto zany a dia nanasitranan'i jesosy ana tamin'iny talata iny zany le fisotroana ny ran'i jesosy a dia tsy narary aloha nanomboka tamin'ny maraina tsy narary kibo mihitsy a fa treo amin'ny amin'ny sivy amin'izay tsy nijanona fa ohatran'ireny popy ireny tsy nijanona vao tonga eo an-trano misy mikorontana kely dia lasa indray any amin'ny WC vao tonga eo an-trano mikorontana foana tao amin'ny kibo tao dia lasa any amin'ny WC tonga foana ny amin'ny 12 jesosy zany andeha ho any amin'ny vavadiny lanitra andeha ho any am-piangonana jesosy dia ho afa-baraka any avy ianao ny jesosy ny manasitrany sitranao a jesosy fa tsy ho afa-baraka any a dia efa andeha mihitsy zany teo any amin'ny ray teo mbola lasa foana makany amin'ny WC tsy nijanona foana za andeha foana ho asa jesosy any ho voninahitra eo a tsy maintsy andeha dia lasa nandeha tonga taty am-piangonana a rehefa tonga teo am-piangonana tsy naninona aloha fa teo akaikiny le fisotroana ny ran'i jesosy a nisy mikorontana kely ndray to dia jesosy a tsy voaboakany mihitsy a menatr'olona fa eniny afatra eto a aza lana-baraka eto a jesosy dia tsy naninona mihitsy a zany dia nisotro an'le rano moa tsy naninona rava foana ny fiangonana fa tsy narary ny kiboko dia sitrana teo zany le kiboko tsy nanina fasitran'i jesosy nisotro an'le raha dia nijoroko vavolombelona sotra jesosy zany voninahitra ho an'i jesosy ny nanasitrany ana tamin'iny a fa tena tetidratsy ny satana raha maha olona dia tsy tokony naka ty am-piangonana fa tena mbola ny salasana ary andeha ave ho afa-baraka any za jesosy tsy manaiky fa andeha tsy maintsy sitranao a jesosy dia izay ny nandehanako zany tapa-kevitra nandeha foana dia sitrana moa le izy teka ho an'nytompotsika sotra tompo dia mbola manaraka koa zany a dia ty tolo aliko ty zany ty tongotro akavy ty a marary be efa nentina tany amin'ny dokotera moa le izy rehefa ohatra ianao zany miala ao am-pandrianao tena mila tsy afaka hitsangana mihitsy
fa tena manjoko mandraikindraiky mihitsy maka mandeha miala eo dia na mipetraka koa renao eny ambony taxi be tena rehefa mitsangana tena maharary dia efa nentina tanany dokotera fa tsatsahatra kely dia eo ihany dia noho ny tonga ilay fisotronan-drany Jesosy tety tamin'ny talata Jesosy anasitrana ianao amin'ity androany ity fa tsy manaiky raha tsy sitranonao Jesosy satria mpanasitrana ianao ny olona rehetra sitranonao za tsy mainaiky raha tsy sitranonao Jesosy dokotera ny anazy mifahefana dia mitsabo ihany fa ianao mihitsy ny manasitrana dia rehefa tonga zany ilay fanasana fisotronan-drano Jesosy dia nysasako noroko tamin'ny rano Jesosy zany iny ilako iny satria ty ila fiako ty navesatra daholo hatrany amin'izay tena mila tsy ho afaka hitsangana Jesosy dia rehefa norona tamin'ny rano Jesosy tonga dia maivana teo ilay tonga afaka nakipilipilika ohatr'izao ara tsy naninona tsony na anakomboka ohatr'izao ty tsy naninona tsony sitrana Jesosy foary maraina na mifoa maraina tsy naninona tsony mandeha nody rehefa avy ety miazakazaka mandeha mihitsy fa tsy naninona tsony tonga dia misonahitra Jesosy niseho tamin'izany saotra Jesosy. Salama daholo nareo voninahitra lehibe ho an'i Jesosy za zany narary tao alolo teo rehefa narary za dia nisy fanaratsy be dia be nasa tamina nisy fanaratsy albadira tato aminà tsy afaka tsy navelan'ilay devolininakanina dia tsy navelan'ny telondrora dia eo ampandrina foana fa tsy avelany mihetsika tsy avelany mijery tele tsy avelany mijery telefona dia tamin'ny latsinay zany nanomboka vavaka tao amin'ny FPVM tsara honenana dia za katolika taloha fa amin'izao fantatro hoe aty amin'ny FPVM lalana hitondran'i Jesosy ana dia nesana tamin'ny latsinay iny dia vao avy nesana dia afaka tanteraka ilay fanaratsy manakorotana dia efa nisakafo tsara dia nitelondrora dia voninahitra lehibe ho an'i Jesosy. Efa afaka ilay albadiry? Ahoana? Afaka ilay albadiry? Ie, afaka ilay albadiry dia mbola nisy voakanina ihany koa tao anatiko dia tamin'ny talata vavaka teny tendrombohitra izay dia nesana teny dia napitsininy vaky ilay voakanina dia voaka daholo ilay izy dia voninahitra lehibe ho an'i Jesosy. Voakahoana? Vaky mivalana. Ay. Ie. Fa tsy nikibonao kory ny vaky? Vaky mivalana dia voaka ilay izy dia voninahitra lehibe ho an'i Jesosy fa nisitranana tamin'ity pasika ity. Saotra tao. Vavaka. Fantatro fa mbola marobe ny tokony hijoro vavolombelona fa ampy izay lohany androany ataovy hoe ampy izay. Ilay sy niteny tamin'ny voady teo hoe mangatakasa amin'i Jesosy fa vizaky arao le nataon'ny olona teo hoe bebaka aloha bebaka misy amin'ny tenin'andro hoe zao fahotako Jesosy amparao aminy dia mitenena hoe tsy manaiky mihitsy a Jesosy fa ameo asa dia tonga any aminao izy manontany hoe inona ny asanao zao dia valeo izy raha fa tena tsy anasa anao dia miteny hoe tena tsy anasa ary a Jesosy fa tsy manaiky mihitsy za fa ameo asa bebaka ianao dia miteny izy dia arao izay lazainy tompony eny laza fato ohatr'izao izy na inona angatara eo amin'ny anarako ataoko zany dia ampiaro zany zao Herinandro Masina zao fa mamaly anao izy sotra tompoka vita zay mifirana dia anao nira itsika ary zao fa 1,771 isambatra zay Jesosy manana anao hainy lalanao tena lavim-pahoriana fa nanasitrana izy niala mampahorina raha mitatao eo anilanao kaika manjary fitahina io ianao mitady asa vizaky mitady asa io manjary fitahina
manjary mitsodrano anao jesosy manoro lalana hoe zao atao a dia mahazo vola ianao tolotra zay a dia tolotra nitsodrano a dia ny andininy fahatelo izay sakaizanao jesosy ampoko ny soa feno aravona lavitra mandroa indrindra fa ny hoe zay rehetra ilaina anananao tokoa raha miaraka aminao zay a miona ny fo tsangana amin'izay tsika rehetra dia ny voalohany Sambatra Jesu fa miaraka mina tena uriana yani urini raumita ewani nandau jambuti fitai tanua Jesus ya bela ni na umba ueba saba vavaksika misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy afapo zay jiro vavolombelona rehetra teto ary enoko fa mbola be dehibe afapoa sitrana nahita lalana vaovao a na famendram-poa vaovao a tanterahanao ny tenina hoe anolo-tsainanao amin'izay ah misaotra jesosy vita ny Herinandro Masina jesosy a amin'ny taonao avy indray raha mba sitraponao dia mba samy tonga eto daholo zay a anavao ny fitiavanay a anao misaotra jesosy alohan'ny isarana jesosy dia mametraka indrindra ny tenanay rehetra ny aretinay rehetra ny olanay rehetra eo am-pilatananao mba jerijereo mba vangovangio fampanomponao raha visaka ane zay jesosy kivy verindalana izandray ara-ny anompo anao izandray ny anompo anao fa miaraha lalana aminay fony ianao nantsana tanàna dia amirapiratra ny fona ny voninahitra ao satria mahita valim-bavaka avy aminao zahay alohan'ny isarana ara jesosy dia mba bitsibitsika kely aminao faraparany na dia isotranao fotsiny ara fa zava-dehibe fa mijery no avinay rehetrarehetra zay iny lalana ho avy rehetrarehetra iny mba iresanay aminao jesosy dia tongavany amin'ny w tsiraray avy ianao jesosy sotra jesosy mba iondrika kely malalanao tianao mba iondrika kely ianao mba iainy bitsibitsika kely aminay safidy fantatro tena fantatro ny fitiavanao anay dia hiteny aminay tsiraray avy ianao hoe inona raha mbola tianao hataoko aminao dia noho ny vavaka jesosy
misaotra Jesosy, misaotra zokinay malalanay, tsy mahafoy anay isan'andro fa manara-maso anay, satria ty aminay foana ny masonao sy ny fonao dia mangatak'izay, mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ialoha ny vavakay, ny anaranao ny angatana izany Jesosy, rainay izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, meonay noho ny ana sahazo anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, tondrana ny fakapana mamanafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso mitsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, aza matahotra ary aza merikerika koa, aza merikerika foana, minoa fa ho an-tranony raiky misy toerana be dehibe ho anareo. Masony Jehovah mijery anareo, masony Jehovah mitsinjo anareo, masony Jehovah mijery lavitra hitaridalana anao ary amin'ny izay rehetrarehetra iriny ny fonao. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zay sakaizanao Jesosy, zay sakaizanao Jesosy no akokiso, feno aravona, feno aravona, sy lavitra manjo, lavitra manjo, zay rehetra ilaina, zay rehetra ilaina, anananao avokoa, nananao raha miaraka aminao mionona fo, miaraka aminao mionona, sambatra Jesosy, tetrika raha avy mifanako, raha toloranao soranao nisy. Misaotra Jesosy, manao intelo tsika misaotra azy, manao hoe voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahitra rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany. Amen. Raisy ny zanaka, ary fanay masina. Amen. Esa mimahereza Tompo. Lamby tokilo reto fa menamena be. Subi tukua nusimuli fua sarwani tesua totena makala samudi adala minitsi malala saudevari marina kadiswa urina nifuto budina mitarejecha fade misifecha nizavajecha kudia tapau sawani wizau saitena evicha tiazutwainane nyajufamane kafagalure manatumiza
fitai wazunao tsy vidy. Chanao eu tsaro vidiny wariku tadidiu tsy tondrao aizakory fa de mampahory mabesorisori fanafodiny zany de ny tompo ihany latony latrany amizao sisizao de lalamba vao no izoranao kodia tapao zao anio izao zay tena evitrao tsy azo toainane ny andro famane ka fanganore manatoniza wazavanyana kauvauvao ifianana kana afali nani fitai wazunao tsy vidy kudia tapao zao anio izao zay tena evitrao tsy azo toainane ny andro famande ka fanganore manatonizao wazavanyana kauvauvao nifiananao kana afali nani fitai wazunao tsy vidy